vahiny fandarana manokana amina sabotsy ho avy zao, sabotsy fahaefatry ny volana Oktobra taona 2024. Andriamatoa Fanapera Persy, filoha pitarika ny mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar, izay miainga avy any Frantsa ny fandaharana. Ny fandaharana dia tolotry ny Tovisan Mario Andrianandrasana eto amin'ny fahitalavitra TNTV, ka anasana antsika rehetra hanaraka izany fandaharana izany. Fanapera Persy, président ny mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar, fandaharana ampitaindavitra avy any Frantsa makaty Madagascar eto amin'ny TNTV. Manasanao ary hanasan'izany fandarana zany, fandarana manokana eto amin'ny fahitalavitra TNTV amina sabotsy ho avy zao.